talohan'ny nahavoafidy ny tenako Solombavambahoaka zany a dia ministry ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary fiarovana ny vakoka. Zay zany no niandraiketako tao anatin'ny gouvernementa fampiraisam-pirenena tamin'ny tapany faharoa ny taona 2020. Fa ny tena antondrarahako talohan'ny dirako teo amin'ny sehatra politika dia atao hoe consultante. Misy ny atao hoe commission permanente vomiera eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay natao moa hidinika manokana izay mety ho volavolan-dalàna na tolo-dalàna na feikevitra manodidina ny votoatin-kevitra misy n'ireny voamera ireny. Ka ny tenako zany dia nisafidy ny voamera ny fitsinjaram-pahefana, ny voamera ny momba ny lalàna ary ny voamera ny fanombanana ny politika-panjakana. Eo anivon'ny voamera tsinjaram-pahefana dia mpikambana tsotra ny tenako, kanefa ataoko hoe anisan'ny voamera tena tiako, tena tao anatin'ny eritreritro mihitsy ny atsehatra tao satria mino sy resy lahatra tanteraka hoe tsy maintsy io fitsinjaram-pahefana io no ahatongavantsika amin'ilay tena fampandrosoana ataoko hoe mirindra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Satria raha jerevantsika amin'izao fotoana izao ny tenako manokana moa hatramin'ny nahavoafidy dia monina sy mipetraka ny Vaingaidrano dia tena mahita hoe tena misy elanelany be any amin'ny Distrika nahavoafidy sy ny aty an-drenivohitra elanelana voalohany indrindra aloha ara-geografika satria manakaiky ny 700 kilometatra ny elanelana, fa tsy izay ihany nefa fa elanelana eo amin'ny fanapahan-kevitra, elanelana eo amin'ny fahafantarana ny tena zavatra iainan'ny vahoaka, elanelana eo amin'ny tombontsoa azon'ny vahoaka any amin'ny distrika nahavoafidy anahy sy ny faritra ihany koa nahavoafidy anahy sy ny aty an-drenivohitra izay misy ny foibe-mpanjakana. Ka noho izay antony izay misy fanapahan-kevitra tsy mifanandrify amin'ny zavatra ilain'ny vahoaka ny potony. Raha ny eritreritra moa dia tokony tao anaty birao fa maro izahay Solombavambahoaka ny manam-paniriana hiditra amin'io voamera io dia tsy manina fa na mpikambana tsotra dia afaka miatsehatra sy mandray andraikitra ao anatin'izany. Ny voamera ny lalàna moa ataoko hoe somary lojika satria mandany lalàna izahay Solombavambahoaka ka ny ankamaroan'ireny tolo-dalàna sy volavolan-dalàna ireny dia tsy maintsy mandalo amin'io voamera ny lalàna io ka ahafahako manaraka azy ireny amin'ny atsakany sy andavany araka izay mba fahafahako manaraka azy zany. Dia voamera farany momba ny fanombanana ny politika-panjakana. Io moa voamera vaovao vao tamin'ity legislature aty ty antenimera misy anay ity zany vao samba nisy an'io voamera io ary faniriako ihany koa no ny atsehatra tao satria andraikitry ny Solombavambahoaka ny manombana ny politika-panjakana. Voasoratra ao anaty lalam-panirenana io amin'ny andiny 720 telo ny andraikitry ny antenimera rotota, ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona mandany lalàna, manara-maso ny asan'ny gouvernementa ary manao ny fanombanana ny politika-panjakana. Mbola tsy nanao an'izay mihitsy sika teto Madagasikara na dia tamin'ny fotoana 14 ka nahalany ny lalam-panirenana. Ka rehefa natsanga io voamera io dia nihevitra ny tenako fa zava-dehibe ny idirana amin'io voamera io ary ataoko hoe miarahaba-tena ny tenako satria voafidy ho filohan'izany voamera izany ary tena ao anatin'ny fametrahana ny oenti-manana sy ny fomba fiasa rehetrarehetra ahafahan'io voamera io tena manao an'izany fanombanana izany satria io no fomba ahafahantsika raha ny fiheverako azy mahita fahombiazana amin'ireny paika sy tetikasa isan-karazany ireny izay mifono moa mandrakitra ny politika-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena.
Misy tolo-dalàna roa noentiko teo anivony antenimieram-pirenena. Voalohany moa dia tolo-dalàna mikasika ny tontolon'ny sarimihetsika eto Madagasikara. Ny antony nitondrako an'io tolo-dalàna io dia satria nisy fotoana araka ny voalazako teo ny andraikitra ny adidin'ny ministera ny kolontsaina izay misahana n'izany resaka sarimihetsika izany. Ka rehefa tao anivony io ministera io dia nahita sy nahatsapa fa tena tontolo ara-toekarena goavana dia goavana zany tontolon'ny sarimihetsika izany, satria voalohany indrindra miteraka fananan'asa be dia be. Misy ny teknisiana rehetrarehetra manodidina izany sarimihetsika izany, mpaka sary, mpaka feo, mpampiakanjo, mpampiaingo sy ny eo amin'ny lafiny fivarotana n'izany sarimihetsika izany misapasapana maro. Misy ihany koa moa ireo mpilalao an'ireny sarimihetsika ireny maro dia maro izy ireny. Dia misy ihany koa ny misehatra eo amin'ny fitaovana amin'izany fanatanterahana sarimihetsika izany, mikasika ny fakan-tsary, fakana feo. Eo ihany koa ny ataoko hoe ny toerana anaovana an'ireny fanatontosana sarimihetsika ireny. Eo ny feo, eo ny mozika. Tena anarivorivony mihitsy ny olona misehatra amin'izany sy ihany koa le mizara, le vokatra amin'izany sarimihetsika izany elo-patrana manerana ny firenena rehefa manomboka mielo-patrana any ivelany. Ka ataoko hoe anisan'ny tena mivoatra ary tokony roborobo nefa nisy fahabangana teo amin'ny sehatry ny lalàna zany fifehezana io sarimihetsika io, satria nisy lalàna nofoanana tao. Ka rehefa nanatona ny mpisehatra tamin'izany dia niraisiko adidy tokoa nitondra ny etaetan'zareo nanao an'izay tolo-dalàna izay. Tsy lany nefa io tolo-dalàna io satria nifanindran-dalana tamin'ny paika ihany koa teny anivony ministera ny kolontsaina sy ny serasera izay nanana ny fijeriny ihany koa namolavola tolo-dalàna, volavolan-dalàna. Hafa koa zareo izay masarona amin'ny ankapobeny mihitsy ny kolontsaina dia tao anatin'ny taony nasiany zareo andiny mikasika ny sarimihetsika. Ka noho izay anton'izay zany dia lasa tsy tanteraka ny etaetany avy aty amin'ny mpisehatra fa ny gouvernemanta zany no lany taty aoriana. Tolo-dalàna faharoa noentiko teo anivony antenimieram-pirenena tamin'ny taona lasa fotoam-pivoriana farany teo dia tolo-dalàna mikasika ny fanombanana ny politika-panjakana izay nazavaiko teo, satria raha voasoratra tokoa anatin'ny lalam-pirenena hoe anjarany andraikitra ny antenimieram-rototana manao fanombanana ny politika-panjakana, tsy mbola voafehy lalàna mikasika ny fanatanterahana an'izy io. Noho izay anton'izay dia noheverina niraisiko andraikitra ihany koa ny namolavola tolo-dalàna mba ahafahana manatanteraka an'izay fanombanana ny politika-panjakana izay. Mbola indray mandeha ihany no nanolokan'ny Praiministra azy, satria raha nivoalazan'ny lalàna zany dia eo amin'ny fotoana andraisan'ny Praiministra andraikitra dia manana iray volana izy amolavolana an'izay politika ankapobeny fanjakana izay sy anolorany azy eo anatrehany antenimieram-pirenena. Ka ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta moa zany dia hatramin'ny nanendrenana azy dia mbola izy ary mbola tsy nisy nanalana azy tamin'ny toerany ka anendrenana azy indray mandeha ananany an'izay andraikitra izay. Fa nitendrena indray mandeha izy dia tontosany soma tsara ny fanolorana an'izay politika ankapobeny fanjakana izay. Raha tsy diso ny tenako tamin'ny taorianany na voafidy anay sy nametrahana ny antenimieram-pirenena amin'ny endriky ny ankehitriny. Ary tamin'izay fotoan'izay tokoa dia tena teo am-pivoriana no naraisanay
ny totakevitra, zany hoe izy mamaky zay koa zany mba mahita hoe ty le izy ty fa tsy nisy fampahafantarana mialoha. Dia arak'izay voalazako zay moa de vitan'izay indray mandeha zay tsy nisy taty aoriana, fa araka ny fanontanianao teo moa fameno de hoe misy le tatitra ataon'ny gouvernement isaky ny fotoam-pivoriany antemera-pirenena moa misy ny fifanatrehana, ary amin'ny fotoam-pivoriana voalohany no tsy maintsy, zany hoe zao tsika zao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany de tsy maintsy manao tatitra ny gouvernement, dia atreto aloha dia tsy misy totakevitra voaray mialoha, fa voaray mialoha raha anao tatitra androany ny ministera ray de raha ohatra ka tolakandro ohatra zao de voaray maraina ny tatitra, na omaly hariva, omaly alina marimarina kokoa, fa tsy misy fotoana ela mialoha mba ahafahana manadiady sy miditra mandalina tsara le tatitra ka ahafahana manomana ny fanontaniana sy ny famotim-potorana tiako atao. Tamin'ny voalohany moa de tena eo am-potomoty, tena eo am-panaovana ny tatitra mihitsy vao mahavoaray tatitra. Misy mihitsy moa tamin'ny fotoana 2024 tsisy atotan-kevitra fa de miaino fotsiny le ministra mamelabelatra de samy miaino de vitan'izay fa tsisy atotan-kevitra ety an-tanana. De nanatsara tsikelikely ny fomba fiasany teny anivon'ny gouvernement, izahay Solombavambahoaka raha teo moa nangataka ary ny tenako anisan'ny takan'izay hoe asio tatitra voasoratra ny ataonareo gouvernement, dia voarain'zareo moa zay fitakiana izay ary amin'izao fotoana zao ankavitsiny ny ministera tsy mahavita tatitra. Tamin'ny taona lasa zao fitadidizako azy ataoko angamba fa samy nahavita daholo, fa misy moa ministera tena mahavita manota boky mihitsy, misy ny sasany io koa moa arakaraka ny enti-manana, fa ny teti-bolan'ny ministera tsy mitovy nefa ny fanotanan'ireny boky tatitra reny mety avesabesatra ihany raha amin'ny lafiny ara-bola. Misy ny tena mahavita boky, misy kosa fanolorana tsotsotra amin'le atao hoe PowerPoint amin'ny vitany sasany na famitinana kapobeny fotsiny fa tsy tena miditra amin'ny antsipiriany asa natao, de tokony mbola hisy fanatsarana zay ny fiheverako azy, fa hita le ezaka fa ny indro kely eto moa araka ny voalazako hoe manao ny fanombanana ny politika mpanjakana, tsy de misy loatra n'le hoe ny ainga aviaiza le asa natao de inona ny tanjona napetraka, fa de fitanisana be fotsiny nanao an'izao zay, nanao an'izao zay, nanao an'izao zay, fa vitsy de vitsy ny ministera tena nametraka hoe tiany lasitra ny politika mpanjakana ny tanterahanay, reto ny masotsivana napetraka, reto ny tanjona napetraka, tiany teti-bola nandrafitra an'izany asa mpanjakana izany, zany politika zany, de zao ny vokatra azo. Tena kavitsiny amin'ny ministera ny manao an'izay, nefa n'izay ny tokony ho izy, fa de ny ankamaroany aloha de mitanisa fotsiny zay de nanao trano tary de nanao an'izao de napiditra mpiasa tatsy de ohatran'izay ihany, fa tsy mihoatra an'izay. Ka io moa zay ihany koa le andraikitra ny antenimera amin'ny fanaraha-maso ny asa mpanjakana, ny asan'ny gouvernement zany, dia tsy sasatra ny mitaky sy mitondra fanamarihana mba hisiany fanatsarana trany ary hita sy tsapa kosa aloha, fa misy ny fiezahana na de tokony mbola ho hisy kokoa, mbola tsy tonga lafatra zany, mbola ny tonga lafatra moa tsy de zay loatra angamba ny tedavina, fa mbola tsy tena tonga amin'ny tokony ho izy zany ny fanatanterahana ny tatitra zay ataon'ny gouvernement. Raha ny fahazahoana ny atotan-kevitra tena zava-dehibe izy io, accès à l'information moa ny filaza azy ihany koa.
Araka ny voalazako teo tena ao anatin'ny fametrahana ny fombafomba fiasa sy ny enti-manana amin'izany atao hoe fanombanana ny politika mpanjakana zany izahay, ary izay indrindra ny antony amolavolana n'ilay tolo-dalàna no resahako tery aloha. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria mbola tsisy ny tolo-dalàna nefa tokony hirosoana izay asa izay, dia ny paika natao aloha hatreto dia miankina amin'ny fitsarana momba ny compte izahay, izany hoe ny Cour des comptes izay manana alalana aka taratasy arak'izay ilana azy amin'ny fanatanteran'zareo ny asa fanombanana izay sahanin'zareo, indrindrandrindra moa mikasika ny fandanim-bola satria izay maha Cour des comptes azy na dia efa mivoatra amin'ny lafiny rehetrarehetra ny politika mpanjakana mihitsy zareo amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany nefa na ny eo amin'ny fanarahana maso ny asan'ny gouvernemanta na eo amin'ny fanombanana ny politika mpanjakana dia tokony zoan'ny Solombavambahoaka tanteraka ny ahazo ny atotan-kevitra maro isan-karazany. Misy no mora azo, misy kosa no azo lazaina hoe somary mbola misy miaotraotra ihany ny sampandraraha ifampiresahana na ny tompon'andraikitra ifampiresahana. Ary misy indraindray tsy hoe malaina ny anome atotan-kevitra ny avy eo amin'ny mpanatanteraka, fa izahay mihitsy tsy mahafantatra hoe aiza moa zany no misy ny atotan-kevitra momba an'izao na momba an'izao, noho le tsy fahafantarana le indraindray tsy mazava misy andraikitra izay somary maro lafy ka tsy fantatra hoe iza ny tena tompony eo amin'ny atotan-kevitra, dia ireny no miteraka ataoko hoe sakana ihany eo amin'ny fahazahoana ny atotan-kevitra. Kosa amin'izao fotoana izao satria mbola tsy mipetraka mazava, raha tsy diso koa mbola tsisy le lalàna eto amintsika mikasika an'ilay accès à l'information, dia mbola misy aloha le ataoko hoe fihazoazona amin'ny tompon'andraikitra maro. Noho izay anton'izay zany dia ilayntsika ny miroso amin'io araka le voalazako teo, raha izahay manokana eo anivony fanombanana ny politika mpanjakana dia mikendry ny fahombiazana amin'ireny fanatanterana ny politika mpanjakana ireny, tena hoe hitondra vokatra le politika mpanjakana, tena hiatefa marina ny amin'ilay vahoaka tokony hiatefany, tokony ho fandaniana ampiheverana sy araka ny tokony ho izy hitondra vokatra izay fandaniana rehetrarehetra ao anatin'izay sy ny dingana lalovana ao anatin'ny fametrahana sy fanatanterana ireny politika mpanjakana ireny. Rehefa tombanana izy dia ho hita hoe aiza ny tokony hitsiana, aiza ny lesoka, aiza ny zavatra ataoko hoe naomby, dia ahafahana miditra tsaratsara kokoa aorianany, miroso tsaratsara kokoa aorianan'ilay fanombanana. Ka izay anton'izay ny tokony ahafahana tena mahazo ny atotan-kevitra rehetrarehetra izay ilaina, ka tsy sasatra moa ary tena manao fanentanana momba an'izay izahay. Fa fanaovana politika dia fandraisana andraikitra amin'ny fandaminana fiainam-pirenena. Izay ny fahafantarako ny fanaovana politika. Ka eo anatrehan'izay tsy tokony atao mahamenatra ary tsy tokony hampisalasala satria mila antsika ny firenena. Ao anatin'izay nefany misy tokoa tompon'andraikitra, misy mpanao politika izay manana fomba fiasa ohatrany hoe mampirorosaina ny olona, satria ohatrany miendrika fanararaota-pahefana, ohatrany miendrika fitsinjovana ny tombotsoan'ny tena fiheveran'ny olona sasany azy. Na izany na tsy izany koa nefany mila mazava tsara ilay andraikitra eo amin'ny fanaovana politika. No tiako hisarihana ny olom-pirenena, indrindra moa ireo zanaka tanora izay manana ny fahavononana, manana ny finiavana, manana ny fahaizana mampalalana ary manana ny risom-po, tsy tokony emotra fa mila olom-banona, mila olona vonona firenena hisehatra
amin'izay voalazako rehetrarehetra zay andraikitra goavana manomboka any amin'ny kely indrindra eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fokotany, eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsy nizaka-pahefana ka hatraty amin'ny androm-panjakana na ny antelomerako mitota zany na ny gouvernementa ka tena mampirisika dia mampirisika, tena manainga ny olona tsara sitrapo, ny olona manam-pahaizana, ny olona manana finiavana ianareo zanaka malagasy mirosoa fa izay ihany koa akaka nivoalazako teny am-piandohana no fandraisana andraikitra ilaina amintsika izay ny valibabena amin'ity firenena ity izay ihany koa no hitondra ny fampandrosoana ampivoatra ny Madagasikara hitovy laharana amin'ireo firenena hafa.